Voalohany moa mamerina ny fialan-tsiny garabantsika namana mpanaraka mpiray-tandrazana mpiray tanàna tsy ankanavaka na eto Madagasikara na ivelany Madagasikara. Araka ny fanambarana zay fanataoko taloha teo zany nisy fahatarana moa zany ny resadresaka zay fanaovantsika eto raha tokony tamin'ny sivora sasany tsy diso dia tara zany aty amin'ny am'folo sy 15 minitra zay fampiresantsika izao. Ny antony moa zay fa nazavako teo moa zany nisy ny firesadresana fanadihadiana natao ny mpitandro filaminana eto tamin'ny tanànany Mahajanga. Ny antony moa zany dia fa diso fantatsika loatra hoe inona mahatonga an'izay dia ny théorie des complots zay moa zany no resahintsika. Ny antony dia mazava be ireo tompon'ilay théorie des complots zany hoe na misy ny olona mivantana zay tsy vitsy fa maro izay manenjika amin'izao fotoana zay fampiresantsika zany misy ny mivantana misy ny ankolaka fantatra ary localiser izy rehetrarehetra ireo. Zany hoe ireo zany no nahatonga an'izay fampiatrona zay fampiresana miaraka amin'ny mpitandro filaminana izay. Izay moa zany no antso ny voiziny ary ny déboliser maty natao ny déboliser mihitsy zany déboliser zany inona moa ty ny fampitam-baovao zay natao teto tamin'ny tanànany Mahajanga ary tany amin'ny kapitaly Madagasikara zay mahakasika ny tenako fa hoe manana dossier be dia be Afakandro Christian hanao ampamoaka. Oui, ny resaka zay ataontsika eto zany manomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany dia ampamoaka daholo ary samy mandray noty isika tsirairay. Tsy misy zavatra lainga ary koa zavatra forona no lazaiko eto fa zavatra marina avokoa ary misy porofo avokoa. Ka ny fandaharantsika eto zany somary lavalava ihany satria resaka zany zao ny zay théorie des complots zay oviana no nisy ny fanenjehana ny tenako eto tamin'ny tanànany Mahajanga hatramin'izao dia ho tantaraiko aminareo inona ny asako inona ny andraikitra zay sahaniko hatramin'izao ary inona ny nahatongay lasa nanao politika tampotampoka teo. Nanomboka tamin'ny taona 2010 tany no efa nisehatra tamin'izay fanaovana asa soa zay ny tenako. Fa ny indro kely moa zany tsy nisy ny fisehoako tao anatiny hainao manjery na ny fahitalavitra mandalo zany fandraindray satria mbola tsy fantatra ny tenanay tamin'izay fa kosa efa nisehatra amin'izay fanaovana asa soa izay mbola mpianatra ny tena tamin'izany efa nanao an'izay misy activité foana ataonay zany isan-taona mahafantatra an'izany ny olona rehetrarehetra zay voakasiky ny activité zay nataonay. Ny taona 2017 zany tena nisy fandrosoana 2016-2017 dia tena nisy fandrosoana be zany ny asa nataonay. Rehefa mandroso ny asa moa zany mazava ho azy misy ny résultat ary rehefa mandroso koa ny asa zany dikan'izay misy vola maro zany ao anatin'izay mitobaka zany amin'ireo asa zay rehetrarehetra ataonay. Nefa na izany na tsy zany ny vola nataonay zany tsisy vola niafina fa vola tracé daholo reo hoe zany hoe misy mandefa misy mandray alefa amin'ny banky dia raisina amin'ny banky. Zany hoe tsisy zavatra miafina zany hoe asitrika na ohatrohatran'izay ary tsisy activité hafa ankoatra ny asa soa. Nisy fotoana zany zao namboly ary tena projet goavana zany tena projet goavana mihitsy ny nataoko tamin'izay dia nefa rehefa tao aty aoriana zany safidy hanao asa soa. Rehefa tapitra ny taona 2018 faramparany taona 2018 zany nisy vola ny asany asa nataona rehetrarehetra tamin'ny taona 2018 zany tsy nalaiko. Rehefa tsy nalaiko zany eo amin'ny enim-bolana raha tsy diso dia nivangongo io vola eo ary betsaka nalefa amin'ny banky moa izy io nisy mitsy fahatombanana moa zany dia tsy lasa io vola io dia noentina an-tanana. Rehefa noentina an-tanana izy io dia misy somme voafetra zany ho azonao entina amin'ny tanana dia ankoatran'izay zany tokony déclarena. Tsy midéclaré ny mpitondra azy zany io vola io confisqué ny fanjakana tamin'izany tany Arabie Saoudite. Rehefa voatazona io vola io zany dia mandoa lamandy eo amin'ny 25% raha tsy diso zay ny totalité n'le vola zany eo amin'ny miliara maherikeriky eo amin'izay. Dia ny sasany moa tonga ara-dalàna, sasany moa zany nandoa lamandy.
sasany tsy hita teo zany nanompo ty tantara ty rehefa teo zany tao anatin'ny fanadihadiana tamin'izay moa satria nametraka fitoriana ny tenako satria le vola tsy azoko dia nisy teny zany nataony manamboninahitra anankiray nampitandrinahy hoe aza takina io volana io fa olon-dehibe ao afara ao zany tsy manaiky anaovana an'izay fitakiana an'izay vola zay fa raha miditra amin'izay zany ianao dia tsy maintsy ahita problème anao raha mitaky an'io volanao zany hoe zany zaho metraka fitoriana pour abus de confiance raha mitaky an'io vola io anao ahita problème fa aza takina io vola io ahoana moa tsy takiko ny volako asako ane io tsy zavatra nangalarina akory ary manana taratasy mazava aho nitakiko vola nametraka fitoriana aho ny hariva andro alina zany tamin'ny police centrale zany Tananarivo rehefa nitaky an'igny aho rapitso ny voakalahiny tamin'ny gazety anankiray zany hoe Afakandro Kristian zany mampiditra volany tsokosoko eto Madagasikara jeronareo tsara iza navita an'izay ny olona soi-disant zany mpitondra zany hoe mpiaro vahoaka mpanampy vahoaka misy solombavam-bahoaka tamin'izany misy ny ex ministre tamin'izany teo zany zaho efa voaka ka zaho zany mbola tsy neritreritra mihitsy hanao politique zany tamin'izany fotoana izany fa reo olona reo moa zany mpanao politique reo zany meritreritra hoe mety hanao politique ty zandrikely ty fa aleo domitsika dian'izao mba tsy hahafahany miroso amin'izay projet zay kasay dia tena nahita olana mihitsy no ary nahita faisana tamin'izany fotoana zany miditra amin'ny gendarme miditra amin'ny police gendarme tribunaly tao anatin'ny volana maromaro satria voentsika amin'izay resa-bola zay fitoriana anonyme izy tamin'izay fa fantatra foana fa misy ambadika ary fantatra no nanao azy dia tao zany ny tsiro hoe aleo anao politika manomboka izao ny antony dia mba handravana nireo tsirariny zany mianjady amin'ny vahoaka madinika raha zaho zany tamin'izay taonako tamin'izay fotoana izay sy ny activité zay vitako sy ny toerana zay misy ahy hiara-ny antsonjay ohatran'izay dia mazava ho azy fa ny vahoaka madinika zany tsisy mpiahy ary tsisy mpirara azy mora zany mandrava ny fananany vahoaka madinika mora zany mampitahotra na manindry ny vahoaka madinika zay zavatra zay zany nahatonga tapa-kevitra nanao politika tao anatin'ny volana maromaro zany niatrika fanadihadiana ary nanazava ary niakatra fitsarana mihitsy mahakasika an'izay hoe famatsiam-bola mahakasika ny asa rehetrarehetra zay nataoko zany talohan'izay ary nisy facture navoaka amin'ny fanjakana tamin'izany hoe reto daholo ny fandaniana ny nataonao nanomboka anao ny asa miliara maro le izy nazavaina hoe reto ny activité vitanay reto zavatra vitanay reto ny rapport vitanay reto ny kajikajy mahakasika an'izay dia nahazo fahafahana vonjimaiko rehefa aveo dia rehefa aveo niakatra amin'ny fitsarana ambony dia afaka misalasalana za tamin'izay tamin'ny taona 2021 2018 à 2021 zany zao niaina ao anatin'izay fitsarana zay na izana tsy zany toizako any le asa zay fataoko tao anatin'izay fotoana zay niainako tao anatin'ny fasairanana zay toe-tsaina zay zany no nahatonga hoe aloha zao ilatsaka solombavam-bahoaka mba hiaro ny vahoaka hitondra ny etaetany vahoaka tanjona zany objectif no napetrako ary nilatsaka ao hitanareo angamba ny résultat tsy dia ratsy fa nony mahazay zavatra rehetrarehetra tsy maintsy misy any ny erreur de débutant resy zahay ary nanohy an'le asa zay ataonay mampafantatra vahoaka ny projet zay eritreretinay ho atao eo ihany le asa soa zay fanao hatram'izay ka hatram'izao nonroso ny taona 2022 hitatsika angambany nisy an'iny resaka publication zay tamin'ny Facebook zay tsisy resaka hoe fanenjehana olo a caractère pornographique zay voalohany zany hoe ny sarin'olona publié tamin'ny Facebook ao mono ary miendrika resaka pornographique tamin'izay raiky zay faharoa resaka incitation à la haine ono zany hoe faniratsirana tamin'izany fotoana izany nisy fahatelo resaka diffamation ono zay zany no fitoriana natao anay hitanareo angambany ny rehetrarehetra samby nahita fa nahatsara azy kosa iny raharaha iny zany mbola nisy preuve zahay mbola tsy représenté tamin'ny fitsarana nivoaka moa ny didy iny nahazo sursis zahay 6 mois tamin'iny sazy iny azy ary azo enjehana mandritra ny 5 taona forona izy iny sy vidéo efa nipublieko zany mahakasika azy ary mbola ankoro lainga ny filaza fa hoe nisy ave nataoko tsisy ave tompoko ny ave dia manaiky ny fadisoanao anao
fa matoa mbola nitoy ny raharaha igny zany dia dikan'izay mbola tsy tapitra ny raharaha igny mbola manana élément nouveau zahay hoentinay andresena lahatra ny fitsarana fa hoe zavatra ny foronona igny ary afaka nokafana fanadidina koa hoe raha ohatra ka tena miampanga io zany ho an'ny ministre zay mbola ampierinasa amizao naniraka azy zany zavatra hafa zany raha tena tany tandalana na tany mandroso zany misy an'izany afaka sokafana zany satria misy enregistrement vocal zay ampelantananay zany manamarina an'izay zany hoe natao zany zay nanaovana an'ireny fihetsika reny ka nidirana amponja vonjimay dia tao amponja tao moa zany zahay roa volana dia vita tiako tenenina zany tsy zava-baovao zany ny fanenjehany anay na famoronana zavatra mahazo anay surtout ma rehefa niditra amin'ny sehatra politika dia tena nitombo zay zavatra izay c'est normal satria amin'ny sehatra politika ny tsirairay samy miaro sezany misy ny miaro ny sezany amin'ny alalany miasa izy ary manao aintsio zavatra amin'ny fanatanterana ny adidy zay pendreketina aminy misy ny sasany dia amin'ny alalany sabotage hoe ataoko zay zany le kajikajy politika zay hitany fomba maloto zay hitany hoe ataoko zay ampidirana ny tikizo amin'izay tsy misy mpifaninana amiko zany fomba fisainana jiaby zay dia mampiasa ny rafim-pitsarana na ny mpitandro filaminana hitatsika jiaby zany amitsika eto Mahajanga zany resahany eto era Madagasikara moa tsy ferana ampiasaina zay zay zavatra zay zany no iadivantsika hoe ahoana no fomba ahafahantsika miady amin'ireo antsojay sy tsirariny atao amin'ny piray-tanindrazana zany no zavatra miandry antsika da hatra amin'izao zay fotoana ifampiresantsika manakaiky koa moa ny élection députation manakaiky ny communale amin'izao fotoana zay fampiresantsika manomboka indray miverina ny provocation mafy de mafy manomboka atao indray zany ny fanaratsiana anay eto taptanana ny Mahajanga any ary miafara mifandroana anay mihitsy jereo nareo nisy teny tao mivoaka tamin'ny herinandro lasa iny mbola ataotsika eo amin'ny 5 andro zay na 6 jours nisy intervention nisy nataon'olo anankiray teto taptanana ny Mahajanga zay nanao incitation à la haine haine raciale zany fanavakavahana rapoka sy fandroana andana mody mainty rano any olona dala io tena nanizingizina izy fa olo adala Afakandro Christian zany hoe zany diffamation maimaim-pona affirmation gratuite zany hoe olona dala io hitatsika iny vidéo igny ary efa ampelantananay amin'izao fotoana izao tiako lazaina zany misy toe-tsaina ohatran'izany misy eto taptanana ny Mahajanga misy ny fanavakavahana ary matanjaka amin'ny fomba hoana moa zao gasiray gasireny zanaky Mahajanga amin'ny nandreniko na amin'ny raiko sakalava tsy mihety oroasinao amin'ireny vohipartany ny Mahajanga logika ve zay aiza mainty rano androanao ahy io faritany Mahajanga aiza mandry tsara faritany Mahajanga ahoana zao tsy zanaky Mahajanga raha reny vohipartany sakalava ty zao sakalava ahoana no androanao ahy tsy mety zay tsapako fa toe-tsaina ambany dia ambany ny olona rehetrarehetra ny eto Mahajanga ka piavy 90% ny vahoaka eto Mahajanga piavy raha misy ny sakalava 10% amizao dia oroainao zany raha olona rehetrarehetra reo raha zao zanaky Mahajanga zany roasinao dia ahoana zany mahakasika an'ireo vahoaka malagasy ankoatran'izay nefa rehefa jerena ny fiavianao mialatsina miteny an'izay na ny rainao tsy miteny gasy ary dia nefa zao roasinao amin'ny Repoblika Madagasikara zay moa tsy dia teo détailleko fa juste tsipiko anareo zany ny antsojay iainako eto taptanana ny Mahajanga sorako anareo moa zany amin'ny région Melaka nanao antsoava modia leroa moly aminay aty lafa tsy tiandreo non tsika Madagasikara leroa tia koa ny fanehoan-kevitra zay nataonareo maneho firalahia fitiava fa afaka mampandroso any Madagasikara na izanay zany toerana zay misy ahy ary izay fanavakavahana zay zany no edivatsika rehetrarehetra zany mba tsy hisy zany eto amin'ny Repoblika Madagasikara ho an'ny malagasy Madagasikara ka malalaka ny malagasy rehetrarehetra zany mipetraka amin'ny territoire ny Madagasikara zay zany raha atao banky tokana makasika zay fanenjehana zay lavabe nefa tsy tiako andany megana nareo anatin'izay satria nareo miandry ampamoaka zay misy olona concerné anatin'izay fa za tsy tian'olona anarana diso fantatra nareo loatra makasika an'izay fanenjehana zay hatramin'izao tsika miresaka zao zany jereo nareo ny média rehetrarehetra eto taptanana ny Mahajanga miray feo jereo nareo tsara iny provocation nataondreo provocation igny ary reo no tompon'ny fanankorotana eto Mahajanga zavatra nolazaiko dia ny tapatapaina tsy maninona
fa iny no azavaiko satria zay no fampiresako tamin'ireo mpitandro filaminana teo reto zavatra andreo zay koa reto ny prevo ampelantanako hitandreo ary fantatrandreo loatra ny zavatra nylazaiko de lasa moro nandeha ary zay no azavaiko aminareo eto azagaga nareo fa ho azavaiko misy preuve fa ny mpanao gazety ny asa fanaova gazety zany de tsy fantatra hoe mbola misy ve ny honnêteté journalistique eto amin'ny mpanao gazety vitsivitsy zay manao an'izay eto taptanana ny Mahajanga ny ray feo anareo tokony andraikitra nanely vaovao tsy feno de nivoizinareo am'izay tiavanareo azy inona ny mahatonga an'izany zaho ange tsy olo mitondra ny olona mitondra ny tokony kianina ny tokony enjena raha misy zavatra tsy mety ataony fa tsy olona mipetraka manao asa soa izy amin'ny activité zay ataony zay moa ny asa ataoko zay ny andraikitra tazomiko manao an'izay fanasoavana fiarahamonina zay zaho no enjenareo amin'ny asa ataoko forononareo ireo lainga atsanga manorana zay voizinareo amin'ny anao manjerinareo zay zavatra zay kosa tsy normal zay maninona zao miteny an'izay mety teninareo teny nataonao nataoko le tsy fa tsy feno zaho ny resaka abus hoe misy mpitondratsika eto taptanana Mahajanga manao abus nefa tsy resahinareo tsy miresaka nareo mangina nareo inona ny antony satria mazava ho azy patronareo de tsy tenenina zavatra tsy mety ataony fa maninona tsy avoaka rehefa tsy mety ny ataony mba ho fantatra ny mpitondra ny patron izy ireo mba hafany manala azy na koa manitsy azy amin'ny zavatra tsy mety ataony ohatra amin'izany niteneniko tamin'iny de taizanareo rehefa fiaran'ny gouvernoura no nandona olona fiarany no enteny zanany nandona olona tsy sitenareo mihitsy ny anaran'ny gouverneur hoe fiaran'io zanan'io sady tsy nandalo fanadedina tsy nandalo fitsarana moa zany tena marina za tsy naheno fa ny olona voadona kosa de kilemaina amitsika miresaka zao ary ny momba azy dia manjavona tanteraka zany tsy resahana fa navita ino Afakandro anaovanandreo complot reo atao zay fomba andetehana azy atao zay fomba amonona azy inona ny fahadisoana vitako nisy ka anankiray koa makasika ny solombavam-bahoaka zay manao abus koa nanao bazary amin'ny trottoir tsy nahazo avalina tamin'ny conseiller communal inona ny mesure ambany raisinareo navoakanareo vaovao hoe tsy mety io zavatra io tsy niteninareo ary rehefa vita an'izay de nanao bazary amin'ny mpivoan-dalana koa amitsika miresaka zao Amboroville ilay projet siady nahazo avalina tamin'ny conseiller communal fa kosa le toerana andalana io zany tsy nahazo avalina amin'ny commune zany hoe tsy lalana mihitsy ny fanaovana lalana 200 mètres miala ny aéroport de Madagascar ngany Mahajanga de teko tenenina zany niendrika fanararo tampahefana zay tokony aentitra tsika tsirairay zany manaparitaka an'izay hoe tsy mety ny fanapahefara pahefana ary tokony ajanona zay ary tsy tokony hisy amin'ny tanan-dehibe ohatran'ny Mahajanga ity tiany feonareo fa zavatra resonareo miditra amin'ny asanay hoe io fanampinao tsy baka amposinao iny tsy avy amposiko fa mahatsara ny vahoakan'ny Mahajanga mahatsara ny vahoakan'ny Malagasy ary mahatsara olona le izy na ratsy anenareo azadinonareo zay fa le olona misitraka an'ireny activité ataonay reny any karavoravo afa-pasairanany zany hoe tsy de zay ny olana fa le toe-tsaina ary tena marina nisy an'ireo teny zay navoakako zay moa zany miditra tsika zany manomboka zany amin'ilay hiditra amin'le resaka grand dossier tsika zay nilazaiko ary nivoizinainao manjery ho valiko fa zao zavatra rehetrarehetra tompoka de zavatra ara-panjakana zany hoe preuve avy amin'ny fanjakana no havoakatsika eto ka samy miaino tsika zany raha ohatra ka teto Mahajanga anao zany mahafantatra an'izany ivelan'ny Mahajanga anao raha mpanaraka vaovao anao zany raha ny Antananarivo anao na ankoatra ny Mahajanga zany raha mpamaky gazety anao de tokony ahafantatra hoe inona zavatra niseho tamin'ny 2022 zavatra niseho tamin'ny 2022 zany niazakazaka mafia ny trafic de stupéfiants zany teto taptanana ny Mahajanga ary nanamoaka résultat ny police pirenena tamin'izany manodidina any amin'ny 100 kilo mahery no tratra misy marijuana misy ny héroïne misy ny cocaïne tamin'izany fotoana izany misy arrestation maro ary reo olona rehetrarehetra zay nilazaiko reo zany tratra tamin'izany zay nilefa zay tratra tao am-ponja ny taona 2022 zany résultat resahako zany
navoakanareo tao koa mahafantatra Afakandro Kristian fa ny inona moa ty mahafantatra ireo zay mpanondrana drogue mandeha ivelan'ny Madagasikara. Zany ane vaovaonareo ihany anga adinonareo vera mitodika aminareo mpanao gazety eo adinonareo nga zany nisy zany tamin'ny portsika tao ny service de douane de namoaka an'izany nivoaka gazety zany tamin'ny Express de Madagascar nisy comorien tratra tao 30 kilo de drogue zay natao anatin'ny bouteille à gage de nizarana roa rehefa avy eo nampidirinao de miverina sodena de miverina lokona zany ane ka vaovao officiel fa tsy forona nataony Afakandro Kristian ka ho voizina fa hoe manakorontana Afakandro Kristian. Zay ny momba ny betsaka ny résultat hitantsika ao rehefa miverina amin'ny page-ny police-pirenena anao rehefa miverina ihany koa anao zany am'ireo gazety zany zavatra tsisy miafina tsony am'izao monde moderne zay iainantsika zao. Resaka tortime fa tsy resahina angonoky izany tsy mahafantatra mpanondratra angonoky izy zany zavatra miely partout tsy misy an'izany raha tsy amin'ny région boy ny faritany Mahajanga no misy an'izany resaka tortue zany angonoky zany vidina 250 000 100 000 ariary mety 200 000 ariary nefa ny vidiny anankiray any ivelany ohatrinona 100 000 $, azafady 100 000 $, fa diso ateo any amin'ny 1 milliard de francs malagasy zany any amin'ny 46 000 $, ny anankiray nefa même pas tsy aby 20 $, ny anankiray amintsika ty zany zavatra ohatran'izany no mahasarotina anay ary ilazanay fa fantatra daholo mahakasika an'izay zavatra eo ireo preuve zay hoentiny police-pirenena eo ihany koa fitsarana satria aza deminareo fa ny tenako zay miresaka aminareo tamin'ny taona 2022 resahintsika eto dia niditra tamponja ireo preuve rehetrarehetra zay lazaiko zany mahakasika an'izay eo ihany resaka kidnapping ihany koa tamin'ny taona 2018 zava-baovao zany tsy zava-baovao fa zavatra nisy ary tao amponja tao no hitanao le olo mpanao an'izay misy ny mpanao kidnapping misy ny mpanondrana tortue misy ny mpangalatra tortue misy ny mpanondrana drogue misy an'izany ka nareo mitaky preuve inona ny preuve inona jureonareo ny Express de Madagascar jureonareo ny Midi Madagascar afaka miverina nareo mpanao gazety reo amin'ny service de douane manamafy an'izay hoe tena nisy ve sa tsy nisy amin'ny Midi Madagascar koa misy an'izay ny page-ny police-pirenena antsika eto misy an'izay résultat zay donc za tsy niteny gendarmerie satria tsy hitako amin'ny internet mahakasika an'izay ary tsy hitako amin'ny journal ihany koa mahakasika an'izay publication reo zavatra an'izay nilazaiko tao zay ka anareo zany manontany androany hoe tandremo sao de teny zavatra tsisy proof zay ny fanjakana nanao ny asany nahitany an'izay ny fidirana tao amponja tao zany no misy information maro asa azonareo satria ny gadra rehetrarehetra zany ao tsy misy zavatra miafinao zahay zao manazava zahay voaentsika no ny antony zao sy zao ary reo mahay an'izany misy gadra zay niaraka mipetraka aminay tao gadra condamné à mort mahavita crime maro de ao condamné à mort mitantara inona koa moa zavatra feniny eo sady tsy zavatra hanampy azy tsy maintsy tantara iny ka tsy maintsy mitantara izy manonona anaran'olona ohatran'izay ny mpanao kidnapping sasany condamné à mort sasany tsy condamné à mort mitantara ny mahakasika ny zavatra nataony sy nireo namany ka zavatra lazaiko eto zany betsaka fa mbola tsy fotoana ny resahanay azy zao koa moa zany mbola reraka amin'le fanadihadiana zay natao teo fa zay zavatra izay zany ho détailletsika amin'ny fotoana mampety azy fa tsy ny zavatra rehetrarehetra raha antsika hitantara mahakasika amin'ny fandikan-dalàna zany sy ny zavatra tena mioapapa ny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga betsaka na anatin'ny taona ray tsika tsy mahavita iteny an'izay ka tiako tenenina aza terenareo zao hiady amin'ny fitsarana aza terenareo zao hiady amin'ny mpitandro filaminana fa le zavatra nataon'ireny fanaova gazety regny zany dia tsy fipetrahana amin'ny fahamarinana tsisy ny neutralité fa miara-manenjika olona zay olona tsy mitondra hoe noho ny katsikatry politique zay ataon'ireo olona rehetrarehetra zay manana fijery maramara zay mila andetika azy zany izay no mahatonga an'ireny zavatra rehetra regny ovaina ny vaovao ahely fa tsy maninona zay zany izy naboakako izay nareo mpanao gazety raha tsy nanana preuve nareo afaka voakanareo vaovao fa mba ampionareo azafady hoe misy mpitora manao abus de pouvoir aminay eto mba tokony andraisandreo mesure ohatra ny nanalandreo ny gouverneur ny Betsiboka noho ny resaka abus de pouvoir
raha resaka but de pouvoir but de be ny mpitondra manao an'izay tsy anjarako zay fanjarany fitondram-panjakana be ka anisan'ny zavatra andresahako koa zany ankoatran'izay aleo isianto-kely tsika alohan'ny anoizantsika azy satria mety ho lavalava izy tia arakaraky ny fandehany eo de za izy nambaran'ny badany koko teo raha lovanareo roa vilinao na havanao zany tsy manaiky an'izay vao maika fafananam-bahoaka no alaina ho fanagnanao personnel tsy ekeny vahoaka koa zay moa zany no resaky fanaovantsika makasika an'izay corruption au niveau zay misy eto misy ny corruption maro de maro fa tsika zany manomboky zao hamoaka an'izay cas par cas natao amin'ny andro niteteza mitra mandeha aty zany hoe nisy foana zany izay corruption izay fa zao ny fandehany eto de tsy normalement zany raha tokony ho izy tokony sur terrain zany amin'ny toerana zay misy an'ilay eto moa zany atsika amoaka tranga anankiray zany hoe fananam-bahoaka zay navadika ho fananan'olo tokana eo Majunga be tena maromarina kokoa zany ampasika misy lalana 4 chemin zany eo ny anankiray mandeha ny Majunga be ny anankiray moa mandeha tia bazary Marolakana ny anankiray mandeha ampasika ary ny anankiray mandeha amin'ny port zany hoe 4 chemin zany eo amin'ny 200 mètres 250 miala amin'ny port Majanga zany inona ny zava-misy eo misy trano zany eo amin'io lalana io normalement hoy zao raha tsy nisy an'iny fifampiresahana niaraka amin'ny ropitany filaminana tsy tia botara ny fandaratsika de teo amin'io trano mihitsy eo ary mbola ho tonga eo manao vidéo tsika hoe ahoana eo ampivoan-dalana eo zany lalana lasa misy trano lehibe zany eo ampivoan'io lalana io nefa ny tanjona zany ny olona anankiray rehefa manao politika ny olona anankiray zany rehefa miteny hoe hampandroso manana vision de loin zany ianao de mazava ho azy tsy maintsy zany mijery an'izay fanaran-dalana izay moa ve ny lalana azo anavana trano raha misy zay misy procédure fanaraka amin'izay moa ave fanjakana no nanakana ny lalana eo lasa namena olo tokana amin'ny lalany conseil communal misy an'izay ve nisy délibération ve raha izay ahoana ny aménagement du territoire amin'izany service de domaine et topographie ao anatin'izay moa ve ara-dalana ve ny fakana lalana na fanaovana trano eo ambonin'ny lalana zay hitatsika eo ampasika lalana mandeha amin'ny port zany hoe raha tokony vitanao anatin'ny 2 minutes 3 minutes mandeha amin'ny port dia ataonao any amin'ny 10 minutes zany mialany eo fa inona mahatonga an'izay tokony eo amin'ny toerana io zany ny tena koa manao an'izay fanambarana izay eto resaka tao izy ty inona ny antony be debe ny fanenjena zay atao anay amin'ny tsaradrariny fa manomboky zao kosa zahay zany hiteny zavatra rariny ary misy eto tapo-tanàna ny Mahajanga be debe io ka io lalana zany dia fananana iombonana ho an'ny rehetra io tsy lovan'olona anankiray tsy fananan'olona anankiray raha ny lalàna jerena zany na utilité publique io ary ampiasainy vahoaka malagasy rehetra amin'ny fomba hoana nefa no nazoanao zay zavatra zay misy corruption sa tsisy corruption anjaran'ny paky anjaran'ny bianco mahenao zay zavatra zay zany midina amin'ny toerana io efa natoroko izy io commune ve no nanomeny fampanofana io ahoana no nafany commune mampanofana io tsy ilaina ve io lalana io efa maty ve io lalana io sa vitany hoe ny anay fitondrana zay miaraka mipitondra zay mahavita zay ataonay amin'ny ty tanàna ty eto de zay zavatra zay zany no tsekeko zahay manana vision ihany koa hampandrosona ty tanàna ny Mahajanga ty amin'ny fomba zay feno mangarahara tanteraka ny fomba fametrahana azy amin'ny alalan'ireo fiaraha-miasa ato anatiny sy ivelan'i Madagasikara ahafahantsika mampandroso an'ity tanànatsika ity imagineo nareo raha ohatra ka toeran'ny commune rehetrarehetra reo no ny commune no misitraka azy fa tsy olo tokana firy ny vola miditra amin'ny commune-tsika eto tapo-tanàna ny Mahajanga io misy ka be de be amin'ny commune fa mbola ho avoakatsika ary be de be reo fananan'ny commune lasa fananan'olo tokana atompotsika amin'ny toerana zay lazaiko aminareo izy io fa tsy maintsy hivoaka koa ny sasany maro dia maro izy io
satria nareo milaza fa ianareo ihany no afaka mampandroso an'ity mahajanga ty. Ahoana moa no afanareo mampandroso na anareo zay mitondra ara mandika lalàna, anareo zay te hitondra mandika lalàna ohatran'izao, lalam-bahoaka anaovanao trano, mbola tsy oviana anao mahavita an'izany. Zany ve défi apetraky nareo aminay? Nareo ve no manao tsy mety amin'ity tanàna ty, dia nareo ndray koa no manao complot koa contre anay zay tsisy zavatra maloto ataonay amin'ity tanàna ty eto. Zay ihany mba teneniko hoe moramora raha io ao anatin'ireo tranga maro fa be dehibe mbola avoaka atsika amin'ny fotoana mampety azy. Zay zany raha ohatra makasika an'izay fananam-bahoaka izay no asiantsika teny ila ihany ny fampiresantsika teo zay. Tsika fa tsy ilaza hoe ahoana ny fomba nanimbana ny camion commune zay fiaran'ny commune mandeha tsara be zao nanaovana fanasoketana sy mbatina fananam-bahoaka, rarahana siramamy ao anatin'ny moteran'ny fiaran'ny commune. Zany zavatra izany anisany aby zay mafanimbana zay fa eto fakana misy toerana maro zany efa lasa eto taptanana mahajanga am'izay resaka fakana fananam-bahoaka izay. Misy ny toerana tsy azo anavana construction, misy construction matoa, misy ny fioaram-pefy, misy ny fanaovana zavatra tsara dalàna ka nisy taratasy zay na tsy nisy taratasy zay de fahitana trangana corruption zay. Io corruption tsy raha hoe tiany anao dia tiany ana fa na dia amin'ny procédure dia tarafana an'izay corruption zay. Ka anjarany bianco mijery an'izay, nanondro toerana ao teo ary hitanareo dia jereonareo mety sa tsy mety, ahoana ara-dalàna sa tsy ara-dalàna, iza ny tompo tandraikitra tamin'izany, iza ny nanomeny io lalana io. Zany maka lalana zany tsy mora. Jereonareo projet présidentiel nanaovana io gymnase io zay ny divanay hoe ny lalana tsy tokony ho tapahana satria io no ifamezivezen'olona, io no mamaha ny embouteillage satria le tanàna mia lehibe fa tsy mia kely. Ny divana io nefa olona farany mpanefoefo eto Madagasikara no tompon'le projet anatin'ny efa-taona miregulariser an'io tena sahirana zay vao nahazo an'izay autorisation na déclassement na lalana zay na rétrécissement zay natao nefa déclassena foana lalany amin'ny farany. Ka tiako ambara dia zao zay corruption zay zany tena mahazo vana ataptanana amin'ny mahajanga ary zay zany manimba hoy aho ny plan d'urbanisme amin'izao fotoana zao efa tsy mipetraka intsony maha grande ville ny mahajanga amin'izao fotoana izao. Be dehibe ny construction illicite na amin'ny zone non constructible io na ivelany io na ato anatiny. Reny zavatra reny zany tena mampalahelo tsy commune misitraka azy fa olon-tsotra. Nisy fotoana nandalo teteza mita tsika, nisy fotoana nandalo amin'izay gabraraka izay tsika ary mbola mitoya hatramin'izao. Zay no ilazana eto manana retina tsika nefa matoritory. Zany fampandrosoana zany dia tsika anatiny ato no maneho preuve voalohany tanàna madio, tanàna manaja ny lamina, ny vahoaka manaja ny lamina misy ao anatiny, zay no ahafahantsika mahazo résultat tsara. Tsy fidin'ireo olo reo mivarotra amin'ny trottoir nefa avadikinao ho fanananao manokana ny toerana zay tokony ho ansarababe bahoaka andianana satria trottoir zany nefa mezivezeny ny olona mampiasa an'izany, zany arabe zany ane atao ivezivezen'olona, ny olona mandoa etra daholo ny olona rehetrarehetra reo fa manino alainao fanananao manokana dia ny sasany zany mijery anao. Zay dia endrika na corruption zay, fizahozahoana ihany koa zay. Ka izay tsy maintsy asiana limity. Ato anaty tambazotra zao miresaka an'izay fa mbola hidina sur terrain zao aneo ity ny toerana anankiray zany construction eto ampovoan'ny lalana, ity trano natao amin'ny zone non constructible. Tsy tianareo zao satria be dehibe ny olo dehibe ao anatin'izay eo ary zay no mahatonga anareo zany manao complot ny rehetrarehetra zany tous contre Afakandro Christian. Zay ny fantako zay zavatra zay mba teanao zahay hitondra ny anjara birikinay zahay nefa tsy ankasitrahinareo le izy tsara ve nataonareo sa ny intérêt-nareo manokana no mahatonga anareo tsy manaiky an'le fiaraha-miasa zay hitondra fampandrosoana. Ary ny tena olana eto mahajanga dia zao ny olona manao ihany no voenjika manao ny mety indrindraindrindra fa ny olona tsy manao na ny olona tsy silana azy reo ihany no manenjika olona. Fa hitatsika zany ka zany tamin'ny université ny Mahajanga tamin'ny fotoana andron'ny professeur Zafera. Satria zaho manko ny akizenareo fa manenjika zanaky ny Mahajanga, tsy manenjika zanaka ny Mahajanga fa kosa miteny azy zavatra tsy mety amintsika eto. Na zanaky Mahajanga anao rehefa tsy mety zavatra ataonao dia tsy mety. Ahoana moa no anekena université tsika nandroso tamin'ny fotoana andron'ny professeur Zafera? Tsy nahalala an'izany ane tsika. Ny filière rehetrarehetra saika nisy tao
ny fampitaovana nanirapiratra zany université de Mahajanga izany no simbatitsika io satria nety ny nataony izany nanao an'io tsy zanaky Mahajanga fa maninona tsy resahinareo ny solidarité tsika tsy manana za matoka raha mba nisy zavatra nahazo andreo sasandreo ohatra nisy tany Atiliara tany Fianaran-tsoa tany Tambatamba mitsangana ny olobe ny tanàna anankiray miaro ny tombotsoa ny faritra misy azy fa ny antsika eto tsy zay tsisy ny fitambarana fa zay misolelaka ihany no mieritreritra azy tompony lalàna ary tompony marina tompony rary zay fomba fisainana zay zany tokony hovaitsika raha ohatra ka tena tiatsika marina ty tanàna ty ny firaisankina no afatsika mampandroso anty tanàna ty fa tsy amin'ny alalan'ny fanenjehana be fahatany tsy mahazo anay am'izao fa le zavatra koa tianay satria le vahoaka ane tsy mandroso ny fiainany ny vahoaka ane sahirany zahay ara mitondra solution zay hitanay zahay ara miteny andreo zavatra tsy mety atao am'ireo vahoaka ireo anisan'ny intervention nataoko farany teo ny mpitondra manao abus ange tsy anao tsy hoe anao makavola amin'olona fotsiny na makatanin'olo fotsiny anao na mampiasa rafim-pitsarana anao amin'ny alalan'ny pouvoir zay anananao tsy zay ihany ane atao hoe abus fa tafiditra agnatin'ny abus ihany koa zany ny tsy firarahiany mpitondra anao zany satria ny anjarany tsy vitany ny asany tsy ataony nefa varina manenjika olo zay tsokony enjehiny izy am'izay fitondrana zay ka anareo aza tezitra mihitsy ny anareo miteny zany mbola misy ny fotoana itenenanay nareo mankosairana teneno ny anarany non nareo tsy raha zay ny zavatra tia tongavanareo fa hafa ary hainay fantatranay ny antoko misy anareo ny toerana misy anareo fa za kosa marina za tsy de nahita fianarana fa mba manana maîtrise ihany fa za kosa tsy olona tsy manana CP kosa no andeha mitaka aloha tena désolé mialatsina milaza an'izay tsy olona tsy manana CPE no mieritreritra zany fa izy no farany intelligent mieritreritra izy afaka mamitaka olona rehetrarehetra amin'ny alalan'ny image sy ny sisany na ny fankaratsiana amin'ny hainao manjery zay hitantsika miexista eto fa kosa ny anahy eto miantso ny rehetra samby andray andraikitra tandrify azy ianareo zay manenjika areo surtout ny mpanao gazety de tokony jereonareo zavatra ataonareo fa raha mba mamitory koa zay mba manana ny rariny any iny zavatra nataonareo iny fitoriana fa nefa za koa tsy de réseau loatra mahafantatra ny zavatra ataonareo marina le olona mahazo vaovao lainga iafarany io mahatonga saina ihany hoe tsy marina zavatra rezainareo zany ary mba mahafantatra koa zahay hoe tsy rariny ihany koa ne mentefa aminay ary mahafantatra koa zay zavatra diso ataonareo fa tsy mifampitady vanina tsika fa tokony mba hifanaja ny asanareo ataovinareo ampamarinana fa tsy amin'ny alalany hoe zay zavatra tianay atao zay tsy azo atao ninina bakeo rehefa voatory am'izay miteny mpanao gazety tsy malalaka ndraiky raha androany eny anareo afaka manao zay zavatra tianareo satria raha tsy niaraka amin'ny fitondrana nareo tsy sakinareo zany manenjika olo be fatany zany ary nazao enjehinareo ty raha pitso rehefa tonga amin'ny fitondrana koa mba hainareo koa miara-miasa amiko koa mangina nareo tsy mety zay tsy aza hoentina amin'ny fiainana feno fiatsarambelatsy zany ny fifandraisantsika fa ao koa ao anatin'ny fifanajana na tsy tianareo zany ny vatatena koa de tokony hifanaja foana tsika za tsy nitsikoroka anareo any an-tranonareo na ny provoquer anareo atsaharonareo zay fa tsy mahasoa indrindra ianareo zay miafina farao alohan'ny amaranako azy tsika mifankahay loatra le roa so de mieritreritra anareo manao an'ireo placage ataonareo roa na mivantana na miafina haiko nareo ary raha zao miteny anaranareo mivantana milefa nareo tsy petraranareo Mahajanga ty matoa zao miteny an'izay mba moramora eky nareo ary tsy tianareo izao ary zao rehefa miteny manana preuve foana fa zavatra ty mbola hitoy ary tsy androany ihany ary iresaka foana tsika makasika andreo zavatra tsy mety reo fa ho anareo zay magnenjika mivantana anao le roa anao ny kaiky nomaly ny fampiresaky nomaly moramora le roa moramora mifagnaja mipetrara anao amin'ny coinao ataovy raha ataonao fa raha zao manao contre-attaque le roa aleonao le roa aleoko anao zao mitifitra anao mbasto zay mitifitra anao mitaratasy oabolany rangahy be zay tiako teneny de zao lafa olo misy bay aza mikarokaroky nama aza miprovoquer olo fa tsy anao mody mianan-kendry nefa hadala ataonao ambadika eo na zavatra hafa ataonao ambadika eo mety itenareo resaka règlement des comptes non zao no azo mifanenjehana am'izao fotoana zay fampiresantsika zao fanenjehana mafy de mafy satria hiditra élection tsy ho ela tsika hiatrika élection zay zavatra zay zany apetraro amin'ny fifaninanana madio
resy zay tamin'ny élection présidentielle teo. Zay. 5 taona koa rendez-vous. Inona no ataonay? Hiatrika koa tsika zao législative, ho avy ny élection législative, ho avy ny communale, any koa mifaninana raha ekeny vahoaka anao raha batsara tsy ekeny anao raha batsara, fiainana mitoy, fa aza mifanimba, aza mifandratra, fa mifanaja tsika tompoko. Zay fotsiny ambarako anareo. Za tsy teny zavatra maro fa tsy maintsy iseho ihany ny marina nandroany na ny rapitso fa samby mirary zany tsika hahavitany tsara iaby. Zay ngamba ny any androany fa ty zavatra ataontsika ty zany itoy indrindrandrindra zany fanehoana andro zavatra tsy mety ireo fananam-bahoaka lasa fananan'olo tokana tsy maintsy ho asehontsika antsary ary ampeo ny zavatra ataontsika ary mifampiteza ihany koa tsika ao anatin'izay ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana sy fifandraisana saotra tsika tsy ho ela tsika manohy an'izay fandarantsika koa araky ny mahazatra tsika.